Salaza. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy Ergel amin'ity andro zoma faha 20 volana septambra ty. En principe ho anareo izay fatra mpanaraka ny pejy dia soit androany catéchisme d'adulte, soit androany monoa pasteur na ihany koa freestyle. Fa live spécial androany no ny toedra raha-pirenetsika izay miazakazaka izay tsy izy ary tsy mamela ny tena koa tafandrimandry ao anatin'izany. Ny zavatra izay ho resahako eto dia teny mahitsy be mihitsy satria mitodika manokana aminareo ao anatin'ny mouvement Génération Z. Tsy hoe nareo rery kory fa ny rehetra afaka mandray izay tandrefy azy fa hitodika manokana aminareo en tant que théologienne ary matsiaro manana didy manolo-kevitra sy manolo-tsaina anareo ary tsy amelanareo fotsiny comme ça dans la nature. Ho iaho tamin'ny statut tamin'ny androany après-midi le hoe raha tsy tianareo matimomoka io hetsika izay natomboka reo io izay tena nilain'ny firenena mihitsy satria ni-créer électrochoc ao anatin'ny sain'ny olona nizaniza ary na ny opinion internationale dia tonga amin'ny phase faharoa zao ianareo noho ny atao hoe dépassé par les événements dia raha tsy asianareo visage amizay ity mouvement ty dia ho matimomoka. Ho very fotsiny ny herim-ponareo, ny fahazotonareo, ny sacrifice-nareo ary ny maty koa satria misy olona maty eto fa tsy hoe nasiana sparadra kely fotsiny. Donc zany za manokana dia mametraka ny hoe mila mametraka an'izay visage zay. Il faut donner un visage à ce mouvement. Ny génération Z tsy fikambanana fa mouvement le izy. Ary zay indrindra maha mouvement azy zay dia tapitra zay ny phase-ny sensibilisation nataonareo dia et après ça qu'est-ce qu'il faut faire? Sady hoe dia nafinaritra fa tena secoué mihitsy ny firenena ray manontolo ary tena zao dia ça s'arrête là. Ataoko ngamba fa tsy zay ny tanjonareo. Ary tsara ho fantatra ho atsika koa fa misy tsy mahazo resaka indraindray le olona génération Z. Ninona moa le génération Z ne tsy zavatra miforon'ny gasy io hoe mouvement international io misy eran'izao tontolo zao. Avy amin'inona le génération Z? Le génération Z dia génération na tanora natif du numérique zany hoe zaza no tezainy numérique. Io ny monde numérique zany hoe fruit de la révolution numérique. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, tout ce que vous voulez. Zany hoe olona tanora no beazina atao anatina atao hoe culture visuelle. Ary ny génération Z eratany fa tsy Madagascar rery dia manana les cultures d'engagement, hoe s'engager izy hitatsika tsara ngambany ireny atao hoe engagement sans faille nananan'le tanora ka tsy natahorany mihitsy na niemotra aza manoloana ny basy sy ny tafombo. Raha zay ngamba ndrazantsika azy. Caractère-ny génération Z eratany io. Ny génération Z koa areto anapina ho anareo génération Z dia ao anatiny atao hoe communication rapide. Mila proactif ianareo
fa aza mandeha aza varimbarina tonga am'le tenin'ny soratra masina hoe raha teren'ny olona andeha maily ray a de mandehana maily roa zany hoe il faut anticiper fa tsy à la traîne hoe ny olona efa manana efa midevancer atsika zay vao mieritreritra hoe qu'est-ce qu'on va faire de mila proactif ary mila mana communication rapide satria zay caractéristique natao génération Z eran-tany ary farany na tonga le etsika koa de le resaka jirama iny moa le izy rano sy jiro ozytsika fa ao ambadika dia manana an'lay atao hoe flexibilité amin'ny asa satria manana culture du travail ka rehefa voatohitohina io travail io dia mietsika izy eto zany dia misy tsy mahazo resaka ny vieille génération ohatranay tanora zokiny ohatranay sy reo mbola zokinay a fa mbola mandeha am'le logiciel sy paradigme taloha na tonga anany teny hoe au placard les politiciens fa anareo tanora zao nisehatra satria tsy mitovy le logiciel tsy mitovy le paradigme zay nyteneniko teo hoe reo le spécificité ny génération Z alors aloha zay retracentsika kely ny contexte na tonga an'izao zavatra zao inona ny zavatra nisy ny zavatra nisy a dia tsy contestation sociale fotsiny io eny ny atomboany de resaka délestage resaka jiro sy rano fa accumulation na frustration na vahoaka nandritry ny taona maro accumulation na colère na société maro fa ny goutte d'eau nampidéborde ny vase dia iny resaka délestage iny izany hoe efa nisy délestage foana hatram'izay na de tsy mitovy ara ny intensitény efa nisy problème rano foana hatram'izay na de tsy mitovy ara ny intensitény fa iny no ny cristallisé an'lay colère efa niangona tao fa hitanareo moa ohatrany hoe miandry fotoana izay ipoahany le izy de iny zany no goutte d'eau farany nampipoka an'le izy raha mijery anareo ny atezeranyle olona tao anatin'le mouvement zay mahatonga le misy bavure tsika mila manaiky génération Z ekena fa tsy ny génération Z no manana initiative mandrava zavatra tena mariny zany manaiky an'izany daholo fa na izany naty zany nisy colère n'olona be deaibe to olona frustré de nisy nanararoatra ary zay nisan'ny dérapage nisy tamin'ity mouvement tia tsika mila mila objectif anatin'le izy tsy hoe isika nanao azy dans le sens hoe tsy manana eritreritra an'izay fa ianareo a no ohatrany hoe hitanareo le bouchon efa tadipoka de nisokafanareo le bouchon de le olona rehetrarehetra anareo ohatran'le hoe misy attaque reny amin'ny firenena de sokafana daholo ny varavarana rehetrarehetra de nivoaka daholo na ny gadra tany amponja de azonareo atao tsara mihitsy zany hoe mivoaka ny gadra de ny gadra koa avy eo a miala vokona satria tellement le gadra efa nanana kakay tam'le pénitencier nanana kakay tam'le société dia lasa ry zalahy manao ina moa zany amelohana ny olona sy hanapitehana ny fahavaliny zany hoe nisy nanararoatra an'lay mouvement anareo satria olona tezitra daholo le fiarahamonina toute la société était en colère de ianareo no nampivoaka n'ilay bouchon dia samy namoaka ny frustration daholo izay no mahatonga ny hoe manana didy en tant que pasteur en tant que théologien manazava ny sainy voaka malagasy mba tsy ho ampediny olona satria jereko tsara fa mamofopofona any ry zalahy politicien véreux hampiady atsika hoe reo génération Z reo natonga ny fahantrana reo navaky ny tranonareo reo tsy atompoko misy olona zay fa tezitra nandritra ny fotoana ela dia tsy mahafehy ny fihetseapony de manaonao foana ary misy zany manaiky an'izany zahay dia izay zavatra zay no mahatonga atao il faut mettre les points sur les i. Je suis pas là pour être l'avocat de la génération Z fa za kosa en tant que théologien de ny resiko sacerdoce ny hoe isaky misy zavatra mitranga amin'ny société za tsy afaka hangina satria tsy misy ray aman-dreny ara-panakoa zay mitondra fanazavana dia tsy maintsy satria misy loza mitatao eo alohantsika eo de tady ho ampedin'ny olona atsika efa manomboka le izy va mamaky Facebook anareo a dia
misy olona spécialiste mihitsy ao anatin'ireny compte fako reny mialimenter an'le colère dia hamadika an'ilay contestation sociale ho lasa guerre des clans na guerre entre ianareo. Donc rehefa ao anatina tolona ohatr' zao de mila mandeha amin'ny hafanam-po ary mila koa mandeha amin'ny saina mangatsiatsika. Ny hafanam-po de ny fitiavana ny tanindrazana io tokony tazomina foana io, fa ny saina mila mangatsika tsara, ny saina mila mangatsika tsara satria manao dérapage eo etsika na manao dérapage eo nareo feu à cendre Madagasikara, tonga de mivadika otositotsy ty affaire ty, tonga de mivadika ohatrany any Afrika or tsika hatram'izao isorana n'Andriamanitra mbola sy tonga am'zany fa misy te hanao an'izany satria am'izay afaka mirégner dans le chaos. Zay mantsy le système régner dans le chaos zany kendren'ireo olo reo. On va pousser à bout la population de mba hisy chaos, de rehefa misy chaos dia ho avy am'izay ny sasany milaza azo messi hoe anavitra anareo zahay, nefa izy ihany ny créer an'le chaos de lazay fa izy ndray ny mpanavitra de ambony ambany eto tsika. Ka apetraka aloha le contexte zany tsika tena mangataka anareo hoe aprimo aloha ny fihetseham-po eto fa aloha ny saina no mandinika eto aloha. Zay le accumulation dia avy eo am'izay hoe misy any Babasy Clémence ary Lily isaorako anareo telo mianada izay ianareo no nampirehatra le mèche tahaka ny dynamite anankiray io, tsy lay briquet no mampipoka an'lay bomba fa le dynamite misy fitambarana zavatra be de misy vanja ao misy mèche ao misy zavatra be dehibe fa ianareo no briquet nampirehatra an'le izy fa le zavatra efa prêt eo. Dia on est reconnaissant envers Baba, reconnaissant envers Clémence, reconnaissant envers Lily Rafarala. Ianareo no étincelle déclenché an'le izy satria manao retraçage an'le izy fa mialatsiny aminareo telo mianada, il faut être humble, efa en colère efa ela le fiarahamonina fa ianareo no nasaky tokoa namelona le izy nan cristalliser les colères dia la société était déjà dans l'ébullition efa hitanao efa mandrondrotra fa ohatrany hoe mbola miandry ravatra de ianareo zany no aona filazantsika azy hoe ny cristalliser an'ilay colère ny olona tao anatin'le action zay noentinareo dia iny le izy. Eo mantsy misy diso hevitra ny sasany hoe zao tolona zao de noho i Babasy Clémence. Non, je suis pas d'accord. Ekeko hoe izy telo mianada no nampirehitra an'le mèche fa le zavatra misy accumulation ho atao satria azadino efa taloha misy nanandrana fa tsy nety fa io rehefa tonga amin'ny atao hoe feno ny kapoka dia iny ny fipetrany. Zay zany le izy. Dia izy telo mianada no pionnier, io no face visible an'ilay mouvement, la partie visible de l'iceberg. Hitanareo ny iceberg dia lay tazana kely iny, lay glace kely fa ao ambany io misy tendrombohitra be izay matanjaka. Zareo no face visible à l'iceberg fa ny atao ambadiky lay face invisible à l'iceberg ao ny tena misy ny heriny. Donc zay no mahatonga amin'ny teny hoe pionnier zareo fa collectif le izy, corporation, mouvement le izy. Zay mahatonga amin'ny teny hoe rehefa miteny hoe génération Z problème tsy manana tareha quel visage mettre derrière, tsy influenceur zany mihitsy ny génération Z satria nisy André Michael, Sery Mbalé, Sery Seydou Djouel, Isadol reny BDB, ry Bob Tobias, ry BDB ry zareo influenceur, ry Vanessa Manonga, maromaro izy any tsy tadidiko doly. Tsy resaka hoe mouvement d'influenceur ty fa ao anatin'ny génération Z, c'est une philosophie, c'est un mouvement. Ary ao anatin'le mouvement zay olona miembrasser an'ilay philosophie génération Z de le hoe culture visuelle, génération numérique,
flexibilité du travail ary engagement. Reo ny 4 piliers ny génération Z. Manahy ary hoe misy anareo anatin'ny membre ny génération tsy membre fa manaraka le génération tsy mahalala akory ny antopisiany atao hoe génération Z. Dikan'izay zany dia be dia be ny olona ao anatiny ao. Mety misy mpampianatra ao, mety misy ingénieur ao. Hitanareo tsara le zalahy le tezitra be ny zaho izy ingénieur agronome eny Akaso, voatery ao izy midina ty andalina zay tsy fanao hatramin'izay, zay le izy. Ingénieur en agronomie izy, fa il était obligé de descendre dans la ruche. Donc hitanareo tsisy afaka hiteno tompony mihitsy ny génération Z. Fa mouvement le izy ary mouvement micristallisé colère de société. Fa izao raha olona mouvement ama mouvement azy dia à un moment donné satria mouvement dia mijanona io tsy hoe kory hoe kamina fa zay le lalam-piainana zay mijanona le mouvement dia io mouvement io avy eo qu'est-ce qu'on fait après zay le nisako tao anatin'ilay clip nataony ry fitiavana Mikael Sebab Tobias sisiny le hoe voavaly le fantanina inona ny olana fa fantanina faharoa izaviny ray zany hoe mila asinareo visage am'izay le mouvement mila structurena raha atao direct zany izy fa raha vao structurenareo io dia mivadika ohatrany hoe tantara hoe na tamin'ny 25 septembre tamin'izany taona 5 dia nisy an'izao dia avy eo mitsifotra dia samy miala ry zanako raha samy miala moa ka haninona fa le retour de la flamme rehefa avy eo tsy ho zakatsika ka izay mahatonga amin'ny teny hoe structuré eo am'izay le mouvement ry zalahy fa azajanona amina fihetsepo fotsiny azajanona amina mouvement fotsiny fa lasa amina vigue à vue tsika hoe rrr miara-mirona fa avy eo hiara-mirona Halloween hiara-mirona ho aiza dia nefa ny vahoaka malagasy tena miandrandra anareo hitanareo tsara angamba ny engouement populaire rehefa nihetsiky nareo dia nanaraka ny vahoaka satria le vahoaka koa frustré le vahoaka koa ao anatin'ny atao hoe colère fa tsy tanamoany azy dia nisy anareo nanokatra varavarana dia tamiko izy noho zany misy responsabilité mavesatra be otsorokareo génération Z tsy anareo reritsony izao no représenté vanareo eto fa ny attente de toute une nation zay le ty resaky ty ny tsy kilalao hoe rehefa tena manao dia manao soit on le fait soit on le fait pas on fait pas les choses à moitié mialatsiny fa tsika moa le au pays du moramora non tsy vita moramora ny zavatra ohatrany tony fa mitarika responsabilité hoe inona am'izay no miandry anareo ny firenena ça c'est vrai mitodika any aminareo ny vahoaka ray manontolo et après ozy izy le vahoaka et après qu'est-ce qu'on fait manana valiteny ve nareo sa hoe mbola tsy fantatra fa hoity eo fa dia tolona aloha non c'est pas une réponse ça il faut mila repère ny olona mila référence ny olona satria raha tsy zay ny olona very dia rehefa very izy dia misy mahay manararoatra misy mahay ny fetsifetsy lasy ny galifantsy hitanareo ihany fa efa manomboka mijapijapi train ampanidinany eny izy hoe reo ankizy ireo ne tsy pazana fotsimbary dia miala fotsiny atsika am'izay ny tanàna les politiciens very eo tiako tenena am'izany efa lany pile dolo izy rehetra dia nisy anareo ndray izy dia mba velombelona dolo ndray izy mianakavy zao ba oui velombelona dolo ndray izy zao satria noho ianareo donc il faut que vous soyez prudent et non seulement prudent fa vous avez une responsabilité amin'ny firenena zay ny natao tompona andraikitra fa tsy hoe faly fotsiny hoe mafana fo dia vita fotsiny izao ary hoy aho hoe atsepoko ny tena dia averenao ko rehefa tsy mety aminareo fa tsy hiteny tahaka ny Pilate hoe manasa tanana fa mba manome ny fomba fijery ko ary zay mampage de réflexion énergielle on est là pour servir la nation izao mila visage am'izay les mouvements et justement quand on parle de visage génération Z c'est un mouvement de contestation. C'est les générations Z. Contestation, il y a les contestations natautique. On va toucher
au plus près le vrai problème. Inona le zavatra miconteste atsika mbola tsy miteny hoe iza satria ny politicien maso tonga de hoe ny contestation hoe de iran iny secondaire iny fa ny contestation atsika hoe inona ny contestation atsika eto de le souffrance sociale anazo atsika inona le souffrance sociale avy aiza ny source an'le souffrance sociale avy aiza ny source n'lay fahorian'ny fiarahamonina de ny incompétence ny mpitondry. Non, il faut dire les choses. Avy amin'ny atao hoe mauvaise gouvernance. Mauvaise gouvernance. Tsy miresaka olona tsika eto fa miresaka problème. Soyons objectifs. Esorony ny fankahalana olona aloha fa andao hiezaka tsika tsy andeha amin'ny émotion fa andao tsika andeha amina raisonnement aloha. Problème na gouvernance, problème na compétence. Jereo daholo nge profil an'le ankizy. Izay ataoko hoe ankizy ny olona rehetra zay ny lahatra tena andalana fa tena tsy le mpilahatra mahazatra tamin'ny grevy. Io ny zavatra nanahitra voalohany vao nijery an'ilay hetsika anareo za moa tsy mandinika fiarahamonina zay dia jereko daholo profil an'le olona manao milahatra dia le olona tsy mpilahatra ary tsy vitany hoe tsy mpilahatra fa tena le majorité silencieuse. Io le izy. Les majorités silencieuses, enfin, le peuple se réveille. Tsy anareo génération Z no ny foa fa lay zahay vahoaka be nahoana tsy samy teny za anatin'izany ny foazonareo zahay natory ene zahay e de rehefa taitra ny be nahoana zareo reny misy tena tonga de ohatran'ny reny kamikaze reny mihitsy sa tonga de ohatran'ny hoe on se jette dans la gueule du loup satria une fois mifony génération majorité silencieuse tsy azo tsy voatany izy. Bien ino ary le problème atsika eto problème na compétence sy incompétence tsy zay moa le teneniny koto hoe T2 T3 sy ny sisa lasa vazivazy le izy fa aleo tsonona mazava tsara le izy no zany dia rehefa nijery anareo le nilatsaka ao anatin'le tolona dia olona intellectuel ny hitako teny. Et là je suis fier, je suis content hoe wow tsy azo atao vendrana ny gasy ela ny ela fa reny ny intellectuel fandrotsaka ny problemako efa combat-ko hatramin'izay teto amin'ny RGL zay mpanaraka ny pejy hoe aiza ny intellectuel ny ty fireneny ty amiko ny atao hoe intellectuel tsy hoe le olona diplômé fa ny atao hoe intellectuel de le olona s'engager à partir ny fianarana nataony mpampianatra de je suis engagé ary tsy avelako potena ny taranaka malagasy. Ingénieur agronome de m's'engager aho tsy avelako angalary ny vahiny ny taniny malagasy. Politicien aho nanao Sciences Po de m's'engager aho mba hahatonga ny bonne gouvernance. Ainsi de suite zany hoe domaine anao zany no lasa engagé anao amin'ny domaine anao niseho le izy tamity ndray mitoraka ty ahoana nitazomana an'izany harena be zany marefo io fragile io mitady ho goragora sahady aza il faut dire les choses mitady fricle le fandehany ahoana nitazomana an'io mila structurena zany tsara le mouvement fa zany tena ampy zay fa mba afahanareo mitazona an'le flamme structure malaky raha tianareo tazomina zay engouement populaire zay zay le hoe on a besoin d'un visage misy tsy nahazo resaka mantsy tam'za mahoaka an'le poste teo le visage avelao naovanay politicien eo indrindra ny resaka mifona aho fa vous avez fait vos preuves les politiciens ianareo mpanohitra fa jusqu'aujourd'hui résultat nul. Non, il faut dire les choses. On vous a laissé faire pendant 60 ans. Même résultat. Même résultat. Nous en disons, mangataka hoe structuré le izy faran'izay haingana. Mais avadio structure le izy. Ya. Mahatonga ny tena zany mantsy dia
misy namana loatra tsika tsy hoe kory hoe fosa olona fa tsika moa zao efa anatina combat iombonana dia on va se dire les choses misy miteny ny namana ao anatin'le mouvement zay tsy voatery rehefa anatin'ny mouvement de voatery hitovy hevitra zay mahafinaritra nyity zavatra ty hoe tsika ao izy tsy manana eritreritra hanongam-panjakana tsy manana eritreritra dikale hanongam-panjakana mantsy de hoe handrobaka fitondrana zany sy hitondra oui zay le izy kanefa nous sommes dépassés par les événements zao zaho rehefa manao analyse tsy mandeha amin'ny fihetsepo fa mandeha amin'ny atao hoe pragmatisme dépassé par les événements tsika hanova mouvement ny fo atsika hoe mba iroso am'le contestation sociale nefa le olona mbola ho eo de mbola mitazona an'lay fanao mahazatra ihany de inona dikan'izany ça sert à rien donc zay mahatonga amy teny hoe aza atao à moitié les combats fa ataovy hatramin'ny farany ary aza mialatsiny aza fitahana le vahoaka malagasy aza midecevoir an'ireo olona zay namoiny ainy ho an'ny firenena tsy ho an'ny génération Z reny tanora saha maty reny vous avez une lourde mialatsiny sanatria manao discours na culpabilisation vous avez le devoir moral devant la famille de ces gens-là d'aller jusqu'au bout satria lasa kilalao le izy raha vo zay laza ohatrany hoe bon ndorangamba nalazy kely vao ohatrany mahasorotsorena zany ny zavatra zany vandao mba grevegreve kely de ohatran'le mahazatra hatram'izay non tsy any izy mila structurena le izy ka ny génération Z tsy mi se limiter amin'ny contestation ao andalana fotsiny tsy eny amin'ny arabe ny génération Z fotsiny iny a ny parti visible ny lainy iny mais c'est pas encore fini ny génération Z de tokony hisy sponsor ao amin'ny génération Z ao amin'ny génération Z de tokony hisy technicien tsy voatery andeny andalana zany ao amin'ny génération Z de tokony hisy stratège ao amin'ny génération Z de tokony misy les petites mains tout le monde est le bienvenu tsy misy ailika zany ato fa tsy ny milahatra teny amin'ny arabe irery akory ny génération Z fa nisy koa ny génération Z nijanona tany an-trano ary actifa teo amin'ny sehitry ny internet actifa tam'y resaka réseau actifa tam'y resaka conseil actifa tam'y resaka mise en réseau anatin'ny combat daholo koa zany fa tsy hoe mila miala io mantsy le paradigme zatra hoe tolona de arabe zay no anatin'ny sainy olona tolona de eny amin'ny arabe non iny arabe iny efa le étincelle farany fa ny tolona tompoko dia miditra any amin'ny structure am'izay tsika eo am'izay le fanovana ny rafitra ary non seulement ny rafitra fa ny karazana structure sy système hitondrana an'le firenena c'est le moment où jamais hanaovana refondation any Madagascar ty zany tsy resaka changement de régime intsony tsy resaka changement na république intsony fa changement de système, de paradigme, de logiciel, refondation du pays. Refondation du pays. Nous en dia mila refondena fa tsy ny eo ihany navadibadika ohatran'ny tota ary mila audace miroso am'izay zavatra zay. Misy erreur be mantsy zay lazain'ny olona hoe génération Z égale gréviste zay mantsy zany zao no zavatra hitarina zao génération Z reny zany hoe gréviste zany mila fafana zany fomba fijery zany génération Z mbola averiko foana ireo pilier efatra zay lazaiko taminareo teo ino maha génération Z anareo fa ny gréviste tsy anareo rerany eny mandeha lahatra teny amin'ny inona moa izy ty teny amin'ny tsy hoe tréziméano zany fa teny amin'ny arabe sy tany eran'ny Madagascar fa ny vahoaka aza matikambo anareo génération Z vous n'étiez pas seul ianareo mitarika oui ianareo nitompokevitra oui fa raha tsy nisy ny vahoaka niaraka taminareo dia maty momoka ny zavatra nataonareo dia izay no mahatonga amin'ny teny hoe mila miroso am'izay perspective azy am'izay
perspective d'avenir proche zany resaka eto za tsy hanao vision long terme satria manahirana be ny long terme ny avadiky ny apitso ao za tsy hay izao a misy urgence ny urgence de zao il faut absolument traduire en structure la contestation sociale ny fahatezerantsika vahoaka na ny fahasosorany vahoaka mila avadika structure amizay fa tsy siffle fotsiny tsy vovozela fotsiny le tsy ponedorana fotsiny fa avadika structure amizany eo amizay ny ilana technicien ary za mino fa vitanareo satria ianareo a génération Z c'est une génération d'intellectuels any intellectuel any betsaka ao mietsika daholo amizay ny technicien mietsika ianareo informaticien mietsika ianareo ingénieur mietsika ianareo tsy haiko zay compétence nareo rehetrarehetra any avoy le roany fahaizanareo c'est l'occasion ou jamais afahanareo manao démonstration hoe mianatra zany bande ny génération Z zany fa tsy le olona mpijapitray ohatrany sasany fotsiny amizay abouti lay objectif satria raha vo tsy miroso amin'ny structuration an'ilay contestation sociale la ianareo de lasa anarchie ny révolution nareo ary amizay fotoanazay dia hivadika any aminareo ny tondromolotry ny olona vous êtes condamné à avancer oui vous êtes condamné à avancer satria raha vo tsy mandroso anareo fa maty momoka ty ampandehanana ny zavatra rehetra dia mivadika anarchie io ary zay ny tiany zareo retsy ankilany ho provena hoe efa ao anatin'ny anarchie ny firenena qui dit anarchie dia manome mandat ny tafika hiditra anao directeur militaire any ane le tetim-panorona efa andresako tamin'ny video tamin'ny maraina de rehefa mipetraka ny directeur militaire dia tsisy ninonazonareo atao ntsony eo fa ny directeur militaire avy eo no hanolotra an'le fahefana amin'ny olona zay tondrony lalàna ary fantatrareo zany tondrony lalàna omena n'io fitondrana io rehefa vacant ny poste ny président vakio lalam-pandroenina de ny filohan'ny sénat any afarany io donc ny a urgence ary ny urgence eto de zay hoe raha vo tsy structurenareo io mouvement io de mivadika anarchie ary ny anarchie tompoko rehefa mipetraka io nivon'ny firenena dia mivadika guerre civile anna izy ny anarchie rehefa tsy voafe de mivadika guerre civile de rehefa sanatrian'zany mivadika guerre civile io a dia manome fahefana manome carte blanche an'le olona te hitondra eo a perpétuité nareo échec maty am'izay fotoana zay de miala maina atsika ary mopera miala maina atsika ary zanako any ane le calcul averiko ndray raha vo tsy avadika reo structure mouvement io dia mivadika anarchie io ary rehefa mivadika anarchie io a de mivadika guerre civile ary rehefa mivadika guerre civile io a dia petraka mandrak'izay a zay te hitondra eo noho zany dia tsy sanatria mamendro fendro fa ny saiko tsy mandry ho za hoe Andriamanitro tsy maintsy hiteny an'ty aho na iza ho faly na iza ho tezitra satria sao anadina anazy zany nous zany ne donnons pas l'occasion de nous tirer une balle dans les pieds mes chers jeunes j'ai confiance en vous pdb niteny tato hoe mila nitraiky efa nay mpanao politika gaigla traiky efa inona mbala zao amiko ina le traiky efa nataonareo vous avez fait des choses pendant les crises fa ça a donné quoi partage du gâteau za ataovy na responsable ny transition za ataovy an'zao za mba ataovy conseiller spécial za mba ataovy inona tsony tsy haiko de la transition de eto ndray tsika mianakavy teteza mita mandrak'izay eto tsy fantatra tsony hoe rovina ndray tsika no tafavoaka an'izany raha ho tafavoaka no zany dia ho ia hoe structurez-vous adabo le logiciel mahazatra eto a zany le logiciel mahazatra de zao hoe tsy culture na olona anankiray ndresako eto fa hoe iza avy manana toetsaina collégialité
manana toetsaina équipe travail d'équipe fa tsy handeha amina atao hoe izany Messi ino no soratanay tamin'ny maraina izy iny sa tamin'ny maly tsy haiko tsony ilay statut navoakanay manao hoe tandremo le syndrome du Messi tsika tsy mitady Messi anavitra atsika fa tsika mitady vahoaka ho responsable tokony ho zay ny aboutissement ty zavatra ty ilay politicien tranain'ireo a mety nanao zay faraheriny izy fa manana plafond de verre akory zareo mety manana traikefa eo amin'ny fomba fanaovana politika fa eto tsy resaka politika ntsony fa eo amin'ny fomba fanarenana firenena latsaka anaty lavaka le firenetsika eto zany dia tsy manilika an'izaniza fa aloha samy mipetraka amin'ny toerany raha ilaina zareo miconseiller sur le plan politique dans le sens politique et gestion de la cité fa eto il est temps que les intellectuels prennent les choses en main il est temps fa lasa ohatrany hoe mampianajanaka fahatany fosiny tsika nefany tsisy raha manjary feny la bonne personne à la bonne place ty zany tena mifona re tompoko tsy resaka hoe misy nandray divilana maso to am'le statut tao hoe efa tady anilika an'ry baba tsy mana problème reo ary za tena makasitraka an'ireo olona reo fantatro misy fantatro ary am'zareo reo tsy ina ny problemako fa zao raha vao mandeha aminy atao redevabilité amy resaka fitantanana firenena dia tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny atao hoe népotisme zay meny andivatsika io ry génération Z le népotisme le népotisme ina le népotisme le mpiakamakama ny firenena dia tsy azo atao akamakama fa soit tu es compétent soit tu ne l'es pas de rehefa tsy compétent ianao tsy hoe fanaratsiananao na fakahalananao apetraka amin'ny toerana sahazanao ianao de ilaina ny olona pionnier tahaka an'zareo ary saorana be deabe azy en sera éternellement reconnaissant mais io tonga amin'ny fiainan'ny mpivady le izy hoe on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche mahafinaritra le manao je t'aime chérie je t'aime mon amour moi non plus et tout mais après il faut nourrir les enfants il faut emmener les enfants à l'école il faut soigner les enfants chez le médecin mila hoentana any amy dokotera izy mila alony écolage mila atao daholo zay daholo eny le fiainana mpanambadiny no zany le fiainana koa tsy vitany hoe mahafinaritra be izy fa izy tena nahatonga ny titolona teo tavavoaka oui ary tena loloavinay tapony loha fa ça ne s'arrête pas là satria le enjeu tsika ina ho natonga atsika nidina andalana ina ho nampitabatabaatsika io satria tsika tsy mihinan-kanina satria tsika mandoa jirama zay tsy voaloha satria tsika misotro ranopotaka mba tsy lazaka hoe rantay sao tafotoana andray sasany pasteur ve de manao fitena oatra zany donc zany mila mihinan-kanina le gasy mila baba ty mila manger ary rehefa mila manger de inona stratégie inona ny fomba ialana anaova zay mila mokondo zany mila betro donc eto zany raha mbola handeha amina atao hoe fa reconnaissance redevabilité akamaka tsika niarantolona de zao non avoina todo zay ny génération Z zay compétence engagement mila todo lohan ty banty everina fa hanampy atsika hamanty karazana problème ty lohan ty vavy ty hanampy atsika ty ireo no atambatra zay ma génération Z azy dia tsy milahatra tsontsika satria mihinan-kanina daholo ny olona rehetra ary za tsy miteny hoe manan-karena fa mba mana le strict minimum izay no tsy aritro tamin'ity live androany ty ka dia atsipy ny teny ho anareo amy génération Z zay mba contribution kely ny ty mpanompo-lahy kelynareo izay manaraka ny ty page ity ho an-tanora rehetra ho atsika ray aman-dreny koa aza raisina hoe misy ny teny tao anatin'ny page teo hoe inona ny problème anao politicien no manao zay j'ai pas de problème avec les politiciens puisque moi j'ai jamais été au pouvoir donc raha ohatra ka hoe za zany ny victime na politique de ka iliriany député taloha de nahongany team ohatra de rehefa nahongany team de manakakay amy team na ilery taloha tao amin'ny arema de
je suis théologien, je vis ici en Belgique, j'ai ma vie ici. Tsy zany andeha rangalitika hitady problema, hitady olona insulté anahy eto amin'ny Facebook, sy hanopareny anahy, sy hanao vavabe anahy. Ino antadiavana problema amin'io? Misy miteny amiko mihitsy ahoana nataonareo mivady, azakanareo ny taimbavan'ny olona sy ny opareny eto. De za hoe on a le pays dans le cœur. Donc contribution keliko faran'izay kely mba nomen'Andriamanitra saina kely ihany andiny zavatra, ka mba tsy zareo mena sofina vazaha ihany mba mahazo ny conseil anay, de maninona ny tanindrazaka tsy omeko. Ka io na génération Z eo na génération Y ndray afaka pitso, na génération W, peu importe zay anarany ihany, rehefa Madagasikara ny enjeu dia tsy afaka ny matory izahay. Anay zay atolotra ianareo maimaim-poana, vous faites ce que vous en voulez, anjaranareo ni traduire azy reo nareo, non merci beaucoup, on n'en veut pas, zay fa mana programme anay, zay fa mana stratégie anay, ok, fa adidiko nanao an'izay zavatra zay. De misaotra atsika rehetra zay nanaraka ny inona moa izy ty, ny live direct teto androany, dia samy hitahin'Andriamanitra daholo tompoko, dia amin'ny manaraka indray. Mila matomboko.